Hoavy Jesosy kamoave anisany Jesosy ho avy ianao. Zay tena mino fa manomana anay ianao amin'ny fotoam-pampakarany. Zany mahatonga anay tena mampiasa ny fonay sy ny finoanay rehetra. Fa eo amin'ny fandraisana dia hihinana ny tenanao zay ary isotro ny ranao. Androany maraina ny mofo izay hohanintsika dia tandindo ny tenan'i Jesosy izay nikapohana, izay orosy ny jaly teo amin'ny toerantsika. Raisan'ny olombelona velona ianao dia te hamonjy ny rehetra momba anao Jesosy. Fitiavana tsy nitambazana, tsy valim-bavaka ho akory, fa fiheverany fitiavana ianao no natonga azy naka nendriky ny nofo nanaiky ny kapohana mba hahafanao manana fanantenana. Fa tonga Jesosy hamonjy ny fanahintsika, hamonjy ny aintsika ary hamonjy ny ity nofontsika ity amin'ny fanovana azy tafy ny tsy fahalovana tahaka ilay endriky ny fitsanganana. Fantatry Jesosy fandray androany dia ho aminy mandrakizay ianao satria izy no omega. Dia ozy izy tiako ireo zanako rehetra raha hiaina ny fiainako mba tena authentique, tena izy ny fiovampontsika, tsy saritsary ny ivelany fa fo tena mitsotra tahaka ny zaza manaiky an'Andriamanitra. Akaiky ny fotoana iverenan'i Jesosy, afoy izay zavatra rehetra tokony ho afoy. Mety maharary ianao, mety zavatra tena renao hoe nahazatra anao fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Ozy izy ny tompo androany, zanako tianao ny fitiavana mandrakizay aho. Tsy hoe ny helikony tsy vita mamela azy sy mafoy azy, fa ny fiverenanao ny tsy tanteraka zato isan-jato. Androany akipio kely ny masonao, nitenena amin'Andriamanitra amin'izao fotoana iresahako izao. Teneny Jesosy, tia Jesosy eo miverina aminao. Tsy hanao totoa ny fiainam-panimpoko aho, ny fiarahako aminao. Tsy tia nofo mora levony ity ny anakalozako ny mandrakizay ako. Manaiky anao ny foko satria efa ela Jesosy nanam-panindriana tena iombona aminao. Fa noho ny fitiavanao dia miasa foana ianao mitarika ahy mba ho tanteraka araka izany programa ilanao ahy zany. Ho tehiriziko amin'ny fahamasinana ilay voaraiko tamin'ny fahamasinana. Ho tehiriziko Andriamanitra amin'ny fijoroana ilay voaraiko teo amin'ny fanotronanao. Ary amin'ny alalan'ny fanamasina zany safidiko zany dia tanteraka satria tsy amikerina mipahatanjahana ny iainako an'izany fa vokatry ny herin'ny fananao izay miasa atao anatiko. Ho anay tsiraray avy ihany koa. Androany Jesosy mino aho fa ny fiombonana androany aminao dia fiombonana mandrakizay. Jesosy tombo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy rehefa nisaotra izy dia nivakiny. Dia izay tia ny tenako izay vakina ho anareo. Izao natao ho fahatserovana ny saora azy. Tahaka izany koa ndrano mboaloboka manambara ny rano Jesosy izay mikorina ao anatsika. Ilay fanekena vaovao sady mandrakizay famelana ny fahotantsika. Dia Jesosy hoe toy izy ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo famelana ny helokareo. Manana antoka ko tsy Jesosy tamin'ilay malemy izao izy ny tianao. Nilazako hoe voavela ny helikao dia mandehana sa sitrana mba atao fandrinao ka mandehana.
rehefa mikorina ao anatsika andrany Jesosy dia mana sitrana atsika. Minoa ianao androany fa zay zavatra tsy nambolen'ny ray eo anatinao dia ongotany. Manany ianao fiadanana fa tsy marina ny fanambarany zao tontolo zao fa marary ianao fa tamin'ny diakapoka ny retan'i Jesosy efa salama sady ianao. Minoa ianao fa reo trasina cellule cancéreuse na ataoko hoe virus any anatin'ny vatanao koa na microbe na bakteria zay zavatra tsy nambolen'ny ray rehetra. Andriamanitra afaka miditra tany amin'ny tonona tsoka manao ny opération fomba tsy takatry ny saina. Izy ny spécialiste tamin'izany tamin'ny fotoana nandidiny any Adama nakany tolatezana tsisy trasy. Zay ahafahan'ny mpamboatra dia vita tsara mandrakizay. Rehefa sitrana mifery dia mamela trasy fa ny an'Andriamanitra sady tsisy trasy ny tsisy tasy. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mahery ny rany Jesosy, raha mpamela keloka ny rany Jesosy, raha mpamonjena ny rany Jesosy, raha mpanasitrana ny rany Jesosy. Misaora azy, haleluya. Misaotra Jesosy, tsy raha mbiby nasainao ny sotroanay fa zio mamy be nataonao tamin'ile tianay fa tsy rehefa nanoty zay dia ampisotroana mangidy na tangena eo ampandraisana amin'ny fanasan'ny tompo ka zay olona mpanota fa tsy tena mibebaka dia safotra teo fa zay tena niova fo ihany no mety. Zany ny fitiavanao Jesosy. Mamiry Jesosy Daotsika itehaka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ny tompo alleluia. Tahaka izao indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana mandritra ny herinandro izay atrehantsika zay mbola omeny tompo atsika mandra-piaviny. Raha mbola tsy tonga izy dia mbola misy ny tokony atao misy ihany koa ny tokony ho raisina avy aminy. Amen. Ny sekoly aloha isan-kerinandro dia tsy miova etsy amin'ny super U Analakely na Shoprite deuxième étage. Etsy Analakely misy an'izany latsinainy sekoly mpanasitranana, talata sekoly mpamahana olana ary ny alarobia sekoly nitokantrano sy fanambinana. Mino fa tsy natao tao foana ireo fotoan'ireo fa ho anao. Ho anao tsy ho an'ileo akaikinao fa ho anao. Fa leo akaikinao koa mila ny azy dia manentana antsika manokana dia mbola gratuit dia mbola maimaim-poana ny fianarana sy ny fiezahana satria ilay vavolombelona rehetrarehetra teo dia misy hifandraisany amin'ny fandraisan'ny tenin'Andriamanitra. Dia dikan'izany tsika tsirairay avy koa manana ny anjara antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia araroatra ireny fotoan'ireny. Amen. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny ozy izy ny zaza ka rehefa antitra izy dia tsy ala amin'izany. Amen. Manomboka amin'ny herinandro dia miverina ny club d'enfant dia tena sarobidy be raha ohatra ka dia mbola kely ny ankizy dia fa tezaina sady ao amin'ny tompo. Dia na itsika raha indraindray matetika mety zatra hoe aza entina mivavaka ny ankizy fa mitabataba fa tadio fa reny ankizy ireny rehefa tonga ny an-trano mampatsiahy anao an'ilay tenin'Andriamanitra zay anao mifatoka be fa izy tsy mifatoka dia izy indray mampatsiahy anao an'ilay izy. Azontsika ve efa imbetsaka tratran'izany ny tena dia tena hita hoe aika za le mifatoka be iny tsy mifantoka noho n'ilay ankizy milalao. Fa na izany ara misy ny club d'enfant fotoana manokana aorianany fandraisana amin'ny herinandro dia efa misy an'izay. Misy koa ny tanora sy ny lehibe. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe manompozy izy an' Jehova Andriamanitra reo dia hitany aminao izy sy ny ranonao aresorina aminao ny aretina. Amen. Misy hifandraisany fiainanao androany sy ny fanomponao an'Andriamanitra. Mety tsara aloha hoe za tena mivavaka be any an-trano dia tena any mifantoka be fa ilainy ianao manompo an'Andriamanitra na tanora zokiny na tanora zandriny na tanora heritrerony dia ilaina manompo an'Andriamanitra. Fotoanantsika amin'ny heriny ao ariana fandraisana. Misy koa fanomanana ny
alohan'ny miomana ny fiavian'ny tompontsika dia raha mbola sy tonga ny tompo dia miomana ny amin'ny krismasy mahagaga. Amen. Dia rehefa miomana amin'ny krismasy mahagaga tsika dia misy fotoana anatanterahana an'izany, misy zavatra tokony ho atao ao anatin'izany, mila manompo an'Andriamanitra ianao. Lazao ny eo akaikinao hoe mila manompo an'Andriamanitra tsika hoe amen. Rehefa alohan'ny hiomanana ny krismasy koa dia miomantsika amin'ny 26 novembre. Amen. Rehefa mbola sy tonga ny tompo, raha tonga moa ny tompo dia tsisy le 26 novembre zany, fa raha tonga ny tompo dia miaraka amin'ny okoltsika ao amin'ny salle jacaranda Saint-Michel manomboka amin'ny roa sasany amin'ny 26 novembre io dia miomana ao amin'izay koa ianao. Betabe zany le zatra iomanina. Dia miomana koa tsika amin'ny 27 novembre miaraka amin'ny tarika vera naifson ao amin'ny skate park Tanimena manomboka amin'ny roa. Raha atao tsika tehaka mafy an'ny tompo mino fa ianao mitehaka iny ho avy amin'ireo fotoana izay noman'ny tompo atsika tsirairay avy ireo. Atao tsika hitsangana re zay vonona iomana amin'ny fiavian'ny tompo, zay vonona iomana amin'izay fotoana men'ny tompo marobe ireo andao ararotiny ireo fotoana ireo. Andao ninitra ny tanantsika ty anoloantsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay. Mbola menao opportunité zay tompo iomana, ary mbola menao opportunité zay omenao fahamarinana manafaka na tsy ho andevy no zao tontolo zao itsony. Misaotra raha eo ary androany indray dia mbola mana-tanteraka zay mifanavaozana fanoloran-tenanay amin'ny alalan'izao fanatitra favolonkarena sakrifisy ray tompo ho anitra kasitrany zany voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Alleluia, amen. Ndao tsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Era tsy fa ohatran'ny fenifeny kely mifoko fa ho vita le fandraisana teo dia mitodika ohatr'izao dia nisy tanana sakambona zoroko. Tena eto Jesosy. Azafady. Tena fitiavana izy, tena tianao izy. Ngambany tena finaritra azy le afatra noany. Sotra Jesosy, teny ianao no miteny aminay. Ho anahy le teny, ho anay rehetra le teny. Miandry ianao zay. Miandry ianao zay. Asanato vavaka. Sokafo fonao an'Andriamanitra. Tovy reny tompo hoe tena vita fihavanana aminy ianao. Aza velandalo fotsiny fotoana ohatr'izao. Tovy izay ombonanao amin'i Jesosy. Tovy azo antoka fa faly amintsika izy mividy ty fivorin'ity dia tsy nanombo fotsiny tsika na ny sasatra. Mananome fotoana tsika ho an'Andriamanitra fotsiny. Fa tena kiondalana ny ombonantsika tamin'ny androana. Ninona mavesatra rehetra ny fiainanao dia efa nitondra an'izany izy roa arivo taona lasa. Fantatro fa fitiavana mandrakizay ny tiavana ianao. Zany nampahareta ny famindrapoanao. Le fitiavana tsy mandatsa, fitiavana tsy maneso, nafaly akory hitanisa fahadisoana. Tahaka le zanak'adala miverina tamin'ny rainy, tsisy fitany sakeloka. Fa mifono miverina no hitan'ny rainy dia ny ota rehetra sy ny lasa rehetra ny fafany. Zany nendriky ny famindrapo ambony indrindra tiavan'Andriamanitra anao. Le ray tena tia amin'ny fo, tsy mihevitra ny fahadisoany zanany, adala ny fitiavany zanaka. Zany natonga azy nanolotra ny ainy. Ny ainy mihitsy natolony ho solo ny fahadisoantsika rehetra. Mba fahatsika misitraka ny fahatsarany amin'ny fotoana rehetra rehefa manokatra ny ao anatsika iombona aminy. Tsy noho ny ampopony zanak'adala fa ny fiverenany natsapa fa tia azy ny rainy. Manaovy ianao vavaka aloha ny iravatsika eto amin'ity fotoana ity hoe Jesosy ianao no ilainy foko, ianao ny fahafenonoko rehetra, ianao ny faniriako ambony indrindra, hiaraka aminao amandrakizay. Aza manaisotra ny fanotronanao amiko, aoka mifanatrianao eo amin'ny fiainako isan'andro. Tsy mahay ninninona Jesosy io, resy ara-tseo ianao. Mila anao foana amin'ny fotoana rehetra, ny segonda ampiainako, minitra ampiainako rehetra. Sotra fa tsapako eo amin'ny fiainako ny tananao, eo amin'ny fiainako ny famindraponao. Zany mbola mampijoro ao mandrak'androany, misetrasetra ny fahavalo, manao zay tiny ny faharatsiana. Mbola mahery sy mihoatra lavitra ny herin'ny famindraponao miazona,
matombo la toy izao Andriamanitra. Halleluja. Anio maraina nefa tsy angataka minao, tiao ilaza fa tiako ianao, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tompo, ny atilali ny foko, tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova, tiao ilaza fa tiako ianao, tiako ianao, nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fahitanao tompo, ny adilali ny foko, tiako ianao, ny fitiavanao tsy miova, tiao ilaza fa tiako ianao, tiao ilaza fa tiako ianao, tiao ilaza fa tiako ianao. Tena tena tiako indrindra, malala ny foko ianao Jesosy, tsy atakaloko an'izany iza, tsy hosoloky oninonine, fa hatramin'ny farany netsika sy anao, hatramin'ny farany tikanao e, tena mamiko e, tena tiako indrindra, malala ny foko ianao Jesosy, tsy atakaloko an'izany iza, tsy hosoloky oninonine, fa hatramin'ny farany netsika sy anao, hatramin'ny farany. Nafoko izay maminy foko ety, de omeko anao, nambrahoay azy izao tontolo izao, zao tsy alaminao, nafaly aho nalahelo aho tofony anao, narary aho nany aho tsy nilaozanao, ka ity aho mivoata fa anao, anao hatramin'ny farany, tikanao e, tena mamiko e, tena tiako indrindra, malala ny foko ianao Jesosy, tsy hatakaloko an'izany iza, tsy hosoloky oninoni, fa hatramin'ny farany netsika sy anao, fa hatramin'ny farany, fa hatramin'ny farany netsika sy anao.
farany. Alleluia. Ray sara mitsodrano zay tonoloko amin'ny anaran'i Jesosy. Itahanareo anie Jehovah ka iaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandana ry lay ny tiavana, ny sairanana, na ny lorana ny aina, na moizana ny sarobidy. Mandehana fa ny fitiavan'Andriamanitra hitahiry ianao ny fanoloran-tena tsara. Za mahita fa zany fitiavana zany hiaro anao tsy hanota mandrakizay. Ampijoro anao tsy ho ketraka mandrakizay. Anomenao fahatsapana ao anaty fa ny fahatsarana rehetra dia afaka ny horaisinao teto amin'ny fanatrehany androany ary mody miaraka amin'ny fitsikina sy fiadanany ianao. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompo ilay tianao tsy hanary ianao mandrakizay. Ny fanasitranany, ny fanafahany, ny famondrapony, ny fitiavany ameno anao. Tsy raraka mandrakizay zany ianao, tsy rava mandrakizay zany ianao. Ny tompombanao mandrakariva marapatonga fataperan'izao tontolo izao. Mety ny zavatra rehetra, salama ianao fa tsy marary. Amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavana